Eny am-pifaliana-trano no iarako amintsika amin'izao fotoana izao ary ny fiadanan'Andriamanitra trano no tononiko amintsika rehetra. Ten'Andriamanitra izay andraisantsika fampahirezana androany dia ato amin'ny Jaona 4:20 dia ny 1:1 ka hatramin'ny 4. Jaona 4:20 dia ny 1:1 ka hatramin'ny 4. Vakiana izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao antranon'ny Raiko misy fitoerana maro, raha izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay halehako. Amen. Eto Jesosy dia mampionona mpianana izy hoe handeha ozy izy hanamboatra fitoerana ho anareo, ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo ozy izy dia ho avy indray ka hakanareo any amiko, ka handray anareo, ary izay hitoerako ozy izy hitoeranareo koa. Eto Jesosy dia tena hoe nampionona mpianatra satria hitantsika tsara hoe vita ny mission Jesosy dia ny amonjena ny olombelona, namita ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy izy dia tsy maintsy hiverina any amin'ray, fa ozy izy hoe handeha izy dia mbola hiverina indray haka ny mpianatra. Ary izany teny izany dia tsy ho an'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany ihany, fa ho anasy ianao izay miandrandra fihavian'i Jesosy Kristy na miandra fiverenan'i Jesosy Kristy. Tsy misy kristiana izany ka hoe tsy miandrandra ny fiverenan'i Jesosy raha tsy hoe tena hoe olona dalanga, fa ny kristiana rehetrarehetra dia miandrandra ny fihavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha any lanitra. Hotoizantsika amin'ny famakiana ny teny ato amin'ny Asan'ny Apostoly 1:9 ka hatramin'ny 11. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitan'ny masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no nijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Eto izany tamin'ny fotoana izay hoe nampiakarana an'i Jesosy Kristy dia niaraka tamin'ny mpianatra izy, ary hitantsika teo moa tao amin'ny Jaona teo fa hoe nampionona Jesosy, nampiomana koa Jesosy fa tsy maintsy hiakatra izy. Ary eto dia hoe teo amin'ny fotoana izay nanakarana an'i Jesosy dia izao hoe ny mpianatra teo, ary ny mpianatra dia niandrandra nandinika ny lanitra izy teo amin'ny nandehanan'i Jesosy. Tena hoe nijanona ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny hijery ny lanitra, nijanona nijery ny lanitra, ary tena hoe tsy haiko loatra aloha izay tao anatin'ireto mpianatra reto, fa mety vontona alahelo izy ireo, mety tena hoe mafy tamin-drareo izany hoe nisarahana tamin'i Jesosy, na dia efa niteny ary Jesosy hoe ho avy indray haka anareo, ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa. Fa maha olombelona azy reto dia mety nisy ihany ny alahelo hoe nisaraka tamin'i Jesosy dia izao hoe niandrandra ny lanitra izy ireo. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa niandrandra ny lanitra izy ireo dia nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy, ka nanao hoe ahoana ozy izy no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo?
iny Jesosy iny napekarina ny ala taminareo ho any an-danitra dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amena. Tahaka izany ny fihavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra, tahaka n'izay nandehanan'i Jesosy napekarina Jesosy, tahaka izany koa ny mbola hiavian'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra eny, ho avy hiaka ny zanak'Andriamanitra zany, izay rehetra vonona ny amin'izany. Fanontaniana androany dia hoe inona ary no mampanosika anao tena hoe miandrandra na hoe tena maniry an'izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany? Inona no tena manosika anao na tena hoe mampatonga anao hiandrandra ny an'izany hoe fiverenan'i Jesosy Kristy izany? Mijaly ve ianao, mandalo fahoriana ve ianao dia tena hoe tsy zakako tony tsy fahoriana ty Jesosy fa miverena aingana ianao? Na koa hoe tsy haiko, mety hoe aretina, ty mieritreritra ianao za Jesosy tena leo an'ity aretina ty, leo an'ity fiainana ty, na mety sarotra amin'ny fiainana, hitady vola, tsy maintsy mamelona tokantrano, mamelona vady aman-janaka. Izy izinao hoe leo Jesosy tena makaleo ty fiainana eto amin'izao tontolo izao ty, fa miverena ianao, miverena aingana ianao Jesosy. Dia androany dia tena hoe te hampatsiahy antsika ny Tompo fa aoka tsy ho amin'izany ny fanantenanao ny verenan'i Jesosy Kristy. Aoka tsy hoe mijaly ianao dia manantena, fa raha izany karaha mbola hoe antoko hoe mbola elaela amin'ny fihavian'i Jesosy, tsy misy mahalala moa, dia izao hoe mety ho zava-doza aminao izany. Fa aoka tena hoe le satria hoe mangetaeta ny iverenan'i Jesosy ianao, manantena ny iverenan'i Jesosy ianao satria tianao izy. Aoka tena ho amin'ny fitiavana an'i Jesosy ny andrandranao ny fihaviany. Aoka tena hoe amin'ny fahatahorana azy, fa tsy hoe mijaly loatra ianao, mandalo olana betsaka ianao, na hoe amin'izay tsy misy fanaintainana intsony, tsy misy aretina intsony, dia izay mampatonga anao miandrandra an'i Jesosy. Fa raha izany ozy izy dia mety ho zava-doza ihany ny hitranga aminao. Fa tena hoe le fitiavanao an'i Jesosy mihitsy no antenanao anazy. Amena. Amin'izay fotoana izay, na misy inona amin'ny fiainanao, na misy inona zava-mitranga amin'ny fiainanao, dia izao hoe matoky an'i Jesosy foana ianao, satria ny fitiavanao azy no manosika na hoe maniry anao hatrany maniry anao hatrany handrandra ny fiverenany. Dia mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe aoka tena ho feno fitiavana an'Andriamanitra ny fonao, aoka tena ho feno fitiavana an'i Jesosy ny fonao. Ary ny ahafantarana voalohany indrindra hoe tian'i Jesosy ve tsika, tian'Andriamanitra ve tsika, dia ny fankatoavantsika ny didiny. Satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay tia dia mitandrina ny didiko. Amena. Dia dinio tsara ny tenanao hoe tena tian'i Jesosy ve ianao, aza ny fahorinao ny antenanao ny verenan'i Jesosy, fa aoka tena hoe hiteny amin'i Jesosy ianao miverena Jesosy io fa tianao. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Amen. Misotranao izay Andriamanitra ny amin'izany teninao izany. Misotra indrindra fa Andriamanitra tianay tokoa ianao ary mampahery anay hatrany, mampirisika anay hatrany ianao Jesosy. Tena hoe mijoro mandrakariva ary anantena mandrakariva Jesosy ny iverenanao eny amin'ny raha ho any lanitra. Mino izay Jesosy ary manantena tokoa izay Jesosy fa tsy maintsy ho avy izany fotoana izany.
ka ny angatahnay Andriamanitra dia aoka tena iorina ny fitiavana anao fonay, aoka tena ny fitiavana anao Jesosy no manosika anay hatrany Andriamanitra hiandrandra ny fiverenanao Jesosy Kristy eo hiakanay. Ka dia misaotra ny amin'izany teninao izany, misaotra Jesosy fa tena mampahery anay tokoa ianao, makasitraka indrindra ny amin'ny teninao, aoka tsy hiverina foana any aminao izany teny izany raha tsy efa tena hoe manatanteraka izay nampanirahanao anazy ary ambinina amin'izay nampandehananao anazy tamin'ity androany ity. Voninahitra dia ho anao irery ihany. Amen.